Sotranao a Jesosy Tompo, noho ny famindraponao sy noho ny fitiavanao, ka mbola nomena tombonandro a Jesosy ahafahako anandratra anao indray eo anatrehan'ny olombelona rehetra Jesosy. Tompo, tiako loatra ianao, mamiko loatra ianao Jesosy satria nahita ny fahagaganao aho, satria nahita ny fahalebiazanao aho. Nasehonao tamiko izany. Tompo malalo, efa nanao voady taminao aho, fa hijoro izara foana ny hatsaranao. Mandra-piaonako aminao Jesosy, ka mangataka ny fanahy masinao a Jesosy hiasa amiko amin'izao ora sy fotoana izao, ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masina amin'ny alalako, ampatsiahy ilaza ny nofy izay nasehonao tamiko, mba hikasihanao ny olonao izay mangetaeta hiverina aminao Jesosy. Ary mangataka aminao koa fanahy masinao hikasika ny olona tsiraray avy, ary aoka izy ireo hiaona aminao Jesosy tahaka ny niaonako taminao koa, satria Andriamanitra velona sy mahery ianao. Ka ny dera dia ho anao rery ihany Jesosy ilay solofiny Davida ilay Andriamanitra velona, ilay lioan'ny Joda. Ka mangataka ny ranao a Jesosy andrakotra ahy sy ny asanao rehetra izay zaraiko amin'ny vahoakanao. Ka misandrata Jesosy satria ianao no andrandraina, ianao no deraina, ianao no asandratra Tompo. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'izao andro vaovao izao, dia alatsinainy fa 5 ny volana avril 2022. Ry hava malalao amin'ny Tompo, anio aho dia izara fijoroana vavolombelona anankiray izay tena nampalahelo ahy tokoa ary nampatahotra ahy tao anatin'ny nofy izay naseho an'ny Tompo ahy. Ry havana, misy tenin'Andriamanitra hovakiako ao aorianan'ny fijoroana vavolombelona. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra izay vakiako dia ny fanahy masina no manoro ny teny mba ahafantarantsika ary mba hiomanantsika, ary tena inonao fa Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao dia mbola mamindra fo amintsika tsiraray avy, satria ny velona no mbola manana fanantenana, fa ny maty dia tsisy fanantenana intsony Tompoko. Ry havana, ny nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko taona maromaro izay, izany hoe natonga n'io nofy io dia nitondram-bavaka olona anankiray ahako. Io olona anankiray io dia olona ao anatin'ny fanompo-tsampy, ary no nefa netiko teo amin'i Jesosy io olona anankiray io netiko am-bavaka dia nampafantatra Jesosy ny zavatra anjoa ilay olona raha tsy miverina amin'i Jesosy ilay olona. Ao anatin'ny fanompo-tsampy izany olona izany, nefany olona efa nafantatra an Jesosy, olona efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ary efa vita batisa tamin'ny ranona joboka izay baikon Jesosy ao anatin'ny tendiny, satria ny baikon Jesosy irery ihany no tsy maintsy arahantsika, izany hoe ny lalan'i Jesosy dia tsy maintsy alehantsika koa izay nasehony tetỳ ambonin'ny tany, fa akoatran'izay dia diso lalana Tompoko. Dia noho ny nitondram-bavaka an'io olona io aho dia ny zavatra niseho nanomboka nampanofy ahy Jesosy. Ry havana, ny nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko dia ohatrany hoe arabe
dia misy fiafarana zany io arabe io. Zany hoe arabe malalaka be zany a, dia eo aloha zany a antsana be, antsana tsy hitanao ny any ambany any, fa tonga eo amin'ny farany arabe anankiray zany ianao, ary ny avia sy havanana dia malalaka be, zany hoe arabe zany a tsisy fiafarana zany a any amin'ny akavianao. Raha mijoro eo amin'le toerana zany ianao a, dia eo amin'ny akavanananao koa zany a tsisy fiafarana koa zany a le arabe eo amin'ny akavanananao. Fa ny eo a-devant zany, ny eo aloha zany a dia antsana, antsana. Dia naseho an-tompo tamiko zany a tao anatin'ny Nofy io a, fa za zany a andeha anavitra an'ilay olona izay efa eo amin'le antsana. Zany hoe tsy ety ambon'le ohatrany arabe intsony ilay olona, fa efa mifikitra izy zany a ao anatin'ilay antsana ihany a, amin'ny sisin'ilay antsana izy zany a fa mifikitra. Dia izahako zany a ambon'ilay arabe a, fa hitanareo ohatrany hoe matory amin'ilay tany a zany a, dia ny tanako zany a no atsotrako, ny lohako fotsiny zany a no mahita ao anatin'ilay antsana, dia ny tanako zany a atsotrako. Dia ny paozin'ilay olona zany a eo amin'ny sisiny ilay antsana, eo amin'ny sisiny ilay lavaka, zany hoe efa ao anatin'ilay lavaka izy, dia misy tady kely. Raha mahafantatra ianao a, hitanao a iren'ilay fanaovana akanjo ba ireny, laine zany, zany hoe fanaovana tricot. Dia ohatran'iny zany a no tady mihazona ilay olona sisa. Tsy naseho an-tompo akory hoe ohatrana tady mahazaka, fa tena ohatrana laine fanaovana tricot. Zavatra tena hoe tsy matanjaka akory izany. Dia iny tady kely iny zany a no hitako hoe midina tazomin'iny olona iny a amin'ny tanany anankiroa, dia ny tongony anankiroa zany a hita hoe mifikitra amin'ny sisin'ilay antsana mba hiezaka tsy hienjera any ambany be any. Dia hita koa zany a manatsotra ny tanako akavanana, dia miteny zany amin'ilay olona hoe raiso ny tanako, miezaka zany a mandresy lahatra ny olona io a, andray any tanako a mba hosotomoko ivoaka ny lavaka ilay olona. Fa lazaiko aminao tsara fa ao aorianany olona io a dia maizina be a lay lavaka, tsy hitanao akory a ny any ambany any. Dia manatsotra ny tanako ahako amin'ilay olona hoe raiso ny tanako, isitomako anao hiala ao anatin'io lavaka io. Dia mijery ahy ny masony a, fa hitako zany ny fijeriny a, fa tena ohatrany hoe efa feno tahotra, nefany a ny tanany a tsy natolotrany a, fa mifikitra amin'ilay tady kely izy, ilay tady kely fanaovana akanjo ba manify kely no fikiriny. Dia niezaka ahako mandresy lahatra azy, fa tsy mety natolotra ny tanany. Dia tampotampoka teo, nidina aingana be tany anatin'ilay antsana maizina tanteraka ilay olona, dia tsy hitako intsony. Tena aingana be ry havana, aingana be a. Nefany a mbola nisy ny fotoana talohan'izay a nijerevany ahy a, ary mbola afaka nanolorany ny tanany amonjeny tompo azy. Fa na dia nijery ahy ara izy a, dia nidina aingana be a tany anatin'ilay antsana, dia tsy hitako intsony a, satria maizina tanteraka ary tena toerana tsy tsara andehanany iza na iza izany toerana izany. Ry havana, izay a no Nofy a naseho an-tompo a. Mbola nitondram-bavaka ny olona io ihany ahako, satria mbola niezaka ahako a nitondra azy teo anatrehan'i Jesosy. Dia mbola nampiseho ahy Nofy faharoa indray Jesosy, mbola momba n'io olona io ihany.
dia nahita aho sary mipetraka amin'ny rindrina. Hitanao ohatran'ireny kadra photo ireny, dia sarin'ilay olona ao anatin'ilay fametrahana sary mipetaka amin'ny rindrina zany. Tena sarin'ilay olona mihitsy zany no naseho antompo tamiko. Ohatrantsika le maka sary ireny dia atao anaty kadra dia apetraka eo amin'ny rindrina. Izay no naseho an Jesosy tamiko. Ilay sary zany sary tapaka an'ilay olona teo amin'ny rindrina, fa ilay izy zany nalehibiazina. Zany hoe tsy tena hoe ngeza be manahoana, fa sary tapaka nalehibiazina dia napetraka teo amin'ny rindrina. Dia naseho an Jesosy tamiko zany ilay sary ny olona io. Dia no nijery ahako ny sarin'ilay olona teo amin'ny rindrina, dia nanatona ahako. Dia mbola tena hoe normal tsara zany ilay sary. Zany hoe ilay olona amin'ny endriny tsotra fahitana anazy andavanandro, tahaka antsika rehetra zany dia mijery an'ilay sary ahako. Dia mahay manatona an'ilay sary ahako. Mahay manatona mijery akaikikaiky kokoa an'ilay sary ahako. Ry havana, no ny tonga teo akaikin'ilay sarin'ilay olona ahako, tsy niendrik'ilay olona intsony teo amin'ilay sary, fa ny endriky Satana. Ny maso ny mena be, ary ny sofiny tonga dia maranitra be, ary ny tranga lela ilay sary maharikoriko be. Tena tonga dia mampatahotra be. Tonga dia mampatahotra be ilay sary. Hoy ny fanahy masina tamiko, Satana no ao anatin'ilay olona. Satana no ao anatin'ilay olona. Ry havana, ny Tompo dia mananatra antsika, dia mbola velona isika. Dia mbola velona isika dia mananatra antsika ny Tompo. Satria no ny tonga taty atokantranoko ilay olona, netiny Tompo taty atokantranoko io olona io, na dia mipetraka any Madagasikara aza, dia nisy ny fotoana nitondrasan Jesosy azy tato atokantranoko. Ary niteny taminy ahako momba ny amin'ny fanompo-tsampy, tsy ekeny Jesosy hoy aho. Dia nananatra an'ilay olona ahako tamin'ny anaran'i Jesosy. Nanda ilay olona, ary tsy mino ny Nofy izy. Ka anio dia tonga aminao ny fananarana. Na iza ianao, na iza ianao mpanompo sampy, na iza ianao mpijangajanga, na iza ianao miaina amin'ny faratsiana rehetra, dia tonga aminao koa ny fananarana sy fampitandremana momba ny amin'ny fanahinao. Satria ry havana, dia misy tokoa ny afobe, ary tena overy any amin'ny afobe ny mpanompo sampy rehetra sy ny mbola tia izao tontolo izao. Ry havana, ny ran'ilay olona izay nilazako ny marina ny amin'ny fampitandreman'i Jesosy, ary ny ranao koa na iza ianao, raha ohatra tsy mananatra anao ahako, ary raha tsy nananatra an'ilay olona ahako, dia nadinan'i Jesosy ny ranao na iza ianao izay miaino izao video izao. Satria ny Tompo nampiasa ho vazy ananatra ny olony tsiraray avy. Raha mbola ao anatin'ny fanompo-tsampy ianao, raha mbola ao anatin'ny faratsiana rehetra ianao, dia nanirakay ny Tompo ananatra anao. Satria raha tsy miteny aminao ahako, dia nadinan Jesosy ny ranao. Satria izany no teny nomeny fanahy masina an'io. Dia hovakintsika izany ao amin'ny Ezekizela 7, andininy 20 ka hatramin'ny 20. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny tenin'ny Tompo hoe: raha hoy aho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mananatra azy ianao, na miteny ananatra ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalan'ny ratsy amonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy. Nefa anadinako amin'ny tananao ny rany.
fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao fa izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalany ratsy dia ho faty amin'ny elony ihany izy fa ho voavonjinao ny ainao. Amenna, amenna. Ry havana, anio raha mahare ianao izao fijoroana vavolombelona izao, ka tsy mety hiova ianao tahaka n'ilay olona izay nanariko tamin'ny anaran'i Jesosy. Dia anjaranao sy Jesosy sisa satria ho faty tokoa ianao, ho faty tokoa ianao amin'ny elokanao, amin'ny faharatsianao. Satria ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika teo dia manambara marina fa ho faty amin'ny elony ihany izy fa ho voavonjy ny ainao. Zany hoe ho voavonjy ny aiko, fa ny ainao raha tsy hiala ianao tompoko amin'ny faharatsianao dia miteny aminao ny tompo anio hoe dia ho faty amin'ny elony ihany izy fa ho voavonjy ny ainao. Ry havana, oka ianao iverina amin'i Jesosy satria tianao Jesosy, fa mbola misy ny fotoana amonjeny tompo anao. Horaisiko vakina ny 9:20 fa tsy voavakiko teo mialatsiny tompoko. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ezekizela 7:20. Ary koa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fatafitohinana eo alohany ao dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy. Ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa adiniko amin'ny tananao ny rany. Hotoizantsika hatramin'ny 9:20. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao ka tsy manota izy dia ho velona tokoa izy satria nino anatra ary voavonjinao koa ny ainao. Amenna. Ry havana, mazava tsara araka ny teneniko tamin'ny fijoroana vavolombelona teo fa efa nanana an Jesosy io olona io ary efa vita batisa io olona io fa niverin-dalana. Ry havana, Andriamanitra dia mananatra antsika fa na dia efa kristianina isika ka miverin-dalana dia mbola very ihany. Tsy misangisangy amintsika Jesosy fa ny hanavitra ny fanahintsika no tiany. Ary ny zavatra mahamay miandry izay manao izany dia very any amin'ny hafobe. Ny zavatra naseho an'ny tompo tao anatin'ny nofy tompoko dia very any amin'ny elo, any amin'ny elo mandrakizay. Izay le fahaverezana mandrakizay ny amin'ny olona izay tsy mety miala amin'ny faharatsiana rehetra. Hovakintsika izany amaranantsika azy ao amin'ny Apokalipsy 1:20. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra-fo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amenna. Ry havana, zava-doza, zava-doza. Raha mbola miaina amin'ny fomba mpiaina anankiray amin'ireo ianao dia ny farihy mirehitra-fo no miandrenao sy solifara ary mandrakizay izany. Tsy afaka miala ao ianao, tsy afaka hiala ao intsony ianao mandrakizay dory. Zany hoe fahafatesana faharoa hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Amin'izao tsika miteny izao dia efa maty ny fanahinao. Satria ilay olona nyteneniko tary amin'ny fijoroana vavolombelona dia naseho an Jesosy tamiko fa efa maty ny fanahin'ilay olona. Satria Satana mihitsy ny ao anatiny, tao anatin'ilay sary. Izay ilay fahafatesana voalohany dia ny fanahiny efa maty. Ary ny fahafatesana faharoa rehefa maty ny nofo ary miampy ny fahafatesany fanahy dia fahafatesana mandrakizay
any amin'ny farihy mirehitrafo mandrakizay. Ary eo amin'ny apokalipsy 12:10 izay everiko matetika eto amin'ny fijona vavolombelona maro, ao amin'ny apokalipsy 12:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe: ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Amen. Ry havana, ny devoly no mpamitaka, izy no mpamitaka antsika tsiraray avy ety ambonin'ny tany. Izy ilay rain'lainga, izy ilay satana, ary izy no mamitaka antsika mba hostomony ho ampijaliana any amin'ny farihy afo, ary amin'ny andro farany dia ho atsipy any amin'ny farihy afo solofara. Any no misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Ho tianao ve no ampijaliana mandrakizay? Ry havana, tianao Jesosy, tianao Jesosy, tiantsika Jesosy. Tsy tiany ho isovery na dia iray akory ary, satria sarobidy amin'Andriamanitra isika, mibebary tompoko. Ary io avokoa ny ody rehetra, ary io avokoa ny fomba ratsy rehetra, mialava jangajangana, mialava favetavetana, mialava milainga, mialava famitana, mialava fangalaram-badin'olona, mialava vadin'olona, mialava fifosana, mialava amin'ny ratsy rehetra. Zay vo afaka amelantsika Jesosy, zay isika vo afaka ho tafiditra any an-danitra. Aoka iaina amin'ny fahamarinana, aoka iaina amin'ny fahamasinana amin'izay amin'ny andro kely sisa iainantsika, satria ho avy Jesosy, ho avy Jesosy aka ny fiangonany izay tsisy petina ihany no afaka hiakatra any an-danitra. Ry havana, mibeba fefakaiky dia ho avy Jesosy. Mengavy anao aho izara izao fijoroana vavolombelona izao amin'ny hafa, satria mbola be no tiany Jesosy ho vonjena. Mbola be ny tsy mahalala fa misy ny afobe. So anadinan'i Jesosy ianao ny rahan'olona, fantatrao fa mpanota, nefany ianao mahalala, ianao nahare anio, fa mila miala amin'ny faharatsiana, nefa ianao tsy zara ny fampitandremana izay nomeny Jesosy antsika tsiraray avy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Aleluia. Amen.